fa noho ny toe-java-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka tsy ahafahana manao famorim-bahoaka dia voatery nahemotra ny lanonana mpitokanana ny tendron'ny CNAPS nokasaina natao tany Fandriana faritra Amorony Mania. Mba ho fitsinjovana ireo mpahazo tombotsoa nefa dia nosokafana rehefa amperinasa ny birao nanomboka ny 5 volana Oktobra lasa teo na dia tsy tanteraka aza ny lanonana mpitokanana. Afa-pahasairana nampon'ny Fandriana tsy voatery azo anahositra intsony ireo mpanandrara hikarakara taratasy noho ny fisiany birao vaovaon'ny CNAPS any Fandriana. Andriamatoa Andriamangarivo Toetrasoa lehibe ny tendro voatendry asany atoerana. Nisan'ny zava-dehibe izay atongavan'ny CNAPS aty dia fanokafana ny antenne eto amin'ny distrika ny Fandriana. Io zany tsy ho an'ny commune fa ho an'ny distrika ny Fandriana Ray Manontolo mba ho entina hanakakeza ny vahoaka ary hatreto zany dia mifisaorana no azo avy amin'ny handray fisotronono indrindra ireo mpikarakara taratasy ny CNAPS mba tsy makeny ambovotra intsony rareo fa eto dia vita. Nialova'ny fanofanana ho an'ny rehetra ny fametrahana amin'ny birao vaovaon'ny CNAPS any Fandriana. Sokajin'olona maro no sitraka izany: mpampianatra, tompon'andraikitry ny commune, mpitondra fivavahana, mpandraharaha, mpianatra ary tatsaha any Fandriana. Tanjona ny fampahafantarana azy ireo ny lalàna amin'ny fehiny asa, ny adidin'ny mpampiasa ary ny zon'ny mpiasa. Amin'izao fotoana izao moa dia misy ny fampiofanana ny mpiasa sy ny mpampiasa izay hita fa tombotsoan'ny rehetra no tsinjovin'ny CNAPS ary tsinjo lavitra moa zany ny fahitako an'izany hoe CNAPS zany efa misy sahady ny hoaviny na ny mpiasa zany na ny mpampiasa. Samy nitolorana mari-pakasitrahana sy boky-torolalana mikasika ny fiahiana ara-tsosialy ireo mpandray anjara misa 720 efa tafatsangana ny atoerana ihany koa ny club CNAPS Zandrolona.